Isy ny komity atsangan'ireo mpivarotra ao amin'ny pavion Analakely. Iara-idinika amin'ny komina Antananarivo renivohitra hijery vahaolana mikasika ny fangatan'ireo mpivarotra ao amin'ny pavion. Io no tapaka nandritra ny fivoriam-be ny tanterahan'ireo mpivarotra niaraka tamin'ny tompon'andraikitra avy amin'ny komina Androany tetsy amin'ny tranompokon'olona Analakely. Mpikambana miisa 12 no andrafitra ity komity izay ahitana ny solotenan'ireo mpivarotra isaky ny sekteur ao amin'ny pavion. Asina membre zany isaky ny couloir zany dia resaka amin'ny commune zany anapahana ny efitra zany. Secteur mantsy izy ity eo amin'ny 12 secteur zany dia ireo le membre reo zany no resaka amin'ny commune mamana le olana. Então, eu fangatahana tazany mety totosa ve le fangatanareo le hoe amin'ny anesorana le mpivarotra arabe. Le vahaolana mantsy nijerevana zareo dia fiaraha-midinika zany nijerevana vahaolana zany. Ka lisy tsy nefa nalamina dia zareo zany mba hifandamina zany mba tsy hisy korotana zany amin'ny commune sy mpivarotra amoron-dalana ary mpivarotra amin'ny pavion zany. Taorian'le AG Androany mety ho vinandray ny fiorana manaraka. Arakaraky ny fananganana an'le membre isaky ny secteur. Raha tsy aivina dia mangataka ny analan'ny komina sy ny boriboritany voalohany ireo mpivarotra eo amin'ny arabe manelanelana ny pavion eo Analakely ireo mpivarotra. Raha ny fanazavan'izy ireo dia sady tsy mandeha ny tsena no mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ao toerana. Marihana fa ity lamina ity dia napetraky ny tanàna Antananarivo nanomboka ny 20 volana Martsa lasa teo.